Ho fanomezana fahafaham-pohatra any kosa ireo mpanjifa amin'ny caisse d'épargne de Madagascar dia najoro ny ivitoera fampiofanana natokana ho an'ny mpiasa ny caisse d'épargne de Madagascar izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly. Fitaovana iray natao mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa eo anivon'ny caisse d'épargne de Madagascar ny ivitoera fampiofanana izay notokanana omaly teto amin'ny immeuble Aro Ampeflo Rihana Fahefatra vokatry ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny caisse d'épargne de Hambourg, ny fondation allemande des caisses d'épargne sy ny caisse d'épargne de Madagascar. Izy ity zany toerana anankiray fitoerana maromaro kokoa fandikantsika ny atsomosantra izay natokana indrindra ho an'ny mpiasan'ny orinasa caisse d'épargne de Madagascar ahafahana mifampizaratra kefa ozy ahafahana manovo fanalana vaovao raha ilainy zany ary ahafahana mifampizara izay rehetra heverina ho tokony mampandroso ny namana sy mampandroso ny asa manandraiky tatao. Fiara-miasa moa dia efa taona vitsivitsy lasy zay no nanananay niaraka tamin'ny caisse d'épargne de Hambourg sy ny fondation allemande des caisses d'épargne. Ny tanjona nipendrena tamin'izay ary mbola mitohy asa lavitra azy dia ny fampandrosoana ny caisse d'épargne de Madagascar na amin'ny lafiny fitantanany fa indrindra amin'ny lafiny fanatsarana, fanavaozana sy fanitarana ireo mitolotolotra mena ny mpanjifa. Ny solontenan'ny caisse d'épargne de Hambourg izay tonga nanome voninahitra ity lanonana ity dia nanamafy fa mamaly ireo fenitra takiana miaraka amin'ireo mpampiofana zadrara ity ivitoerana ity izay manaraka ny vanim-potoana ihany koa. Ny fandriana raha ny fanamarihana izay noentiny ity farany dia ny mba hanampy ny caisse d'épargne de Madagascar ho tonga ny amin'ny fampandrosoana maharitra ny ivitoerana ary ho lasa modely fankatahaka ho an'ny banky sy ny institution financière eto Madagascar ny SEM amin'ny fahaiza-manao ny mpiasa ao aminy manoloana ny filan'ireo mpanjifa sy ny tolotra samihafa.